Salama daholo. Teachers English. Alefa. Ampiakariny audimaty. Za zany tsy afeniko atsika fa raha vao tsisy an'ity kafe ty de tsy mitorona amin'ny moteur ary tsy afeniko fa tena nakaina mihitsy ateo tsy inona moa izy teo tsy maharaka ny vatana saina mandeha lavitra be nefa ny vatana tsy maharaka de tena ilako tsiny fa tena nakarepo elako tsiny amitsika menakazo ao tsika bon manao ono nareo atao amin'ny YouTube 30 manakory aby tsika raha misy fanontaniana de afaka manontany nareo eny ampandehanana eny amin'ny émission tsika dy zany atafiko zany beako mandiny ery sady feno volombava ratsy any zany ok fanomerabanao andre Matoa Franco Olivier Kotorso fanomerabanao andre Ady Jalala Ramisa So Robira Berson andre Matoa Filerira Kotomalala manonona fiampiarabana tompoko salama daholo tsika akory vanitena tsara desika ok raha am'izao oro zao ay potratrika toko tsy adino nisatriky ny Gen-Z raha am'izao oro zao tena tsy afeniko anareo zany raha misy ny olona tokony hoe tena faly de ny tenako ary tena hoe faly satria zao mba tsisy ny hoe déception zany de tsy maintsy manazava ny zavatra rehetra ary alako tsiny de melo ny tenako ny mizavatra hitranga zay mahatonga nyty fandarany ty hoe analyse prospective ny zavatra hitranga aoriana kely na aoriana be no resahako nalefa teto amity fandarany ty hatramizay no hoe aza jambany taolana aza manompo olona fa hevitra tompony aza manompo olona fa ny hevitra tompony rehefa nandeha ny hatramizay de miteny ianareo ne tsy malala ny andrajel za mahafantatra anazy any fantatra ne hoa izy io fantatro loatra hoa ny mpanao politika malagasy amin'ny égoïsme ny mpanao politika malagasy io mpanao politika malagasy io de zao tsy miexiste ao anatin'ny conjugaison io no atao hoe no raha tsy fofaty izy kendany vomangana sesiky ny tanany zay izy hoe no NOUS zany fa raha mbola hoe tout va bien dia jeu foana no mandeha eo za zao teneniko anareo samby naheno nareo firy ny olona netiko ambavaka teto ary nanaovako tolona nandritra ny firy-taona nandaniko rarakivy nandaniko pitikora teto nanaovana publication nanaovana inona fotoana firy article zany tsinona hoe avoay raha anina avoay zatsy avoay zareo fa za miteny anareo i mpanao politika malagasy io
Tsy fantan'izany atao hoe redevabilité. Tsy fantan'izany atao hoe reconnaissance. Tsy fantan'izany atao hoe misaotra. Oui, avy eo lazaiko eo. Tsy fantan'izany atao hoe misaotra hoe tena mba misaotra. Ianao tsy mitady tsy mitady zavatra hoe ahoana naona fa ny vadinao mba miteny anao hoe ary tsy efa mivoaka ve ry aminy. Ary toa tsy maneno ny telefoninao hoe miantso anao izy. Menatra ianao, tena menatra anao ary tena manongo teny anao am'izay fotoana zay. Manongo teny anao am'izay fotoana zay. Io telefoninao maneno na amy 12 alina na amy 1 alina raha. Rehefa napigadrana ny dralahy. Vita ny dralahy manaitra anao amin'ny 4 maraina. Rehefa napigadrana ny dralahy. Mivoaka dralahy tsy manana 2 minitra iantsona anao hoe misaotra lesy fa nafinaritra. Samby tahin'Andriamanitra. Na iray aza. Henonareo tsara? Na iray aza. Tsy mba nisy mba niantso. Ianao miala eto mety amin'ny toerana misy anao mandeha efa mikitsingatsinga bingabingy. Tsy amforana ndray miantso ny avocat. Tsy sorana naray ary. Any amin'ny olona tsy tokony antsony izy. No henonao miantso. De gago ianao. Mialatsiny aloha fa milaza an'izany hoe ny mpanao politika malagasy zany de izay le toetrany. Ka rehefa tsy mataty an'izay ianao de miataka ao anatin'le hoe monde ny mpanao manao ny fanadihadiana politika na hoe manampy ny ory sy ny malahelo. Kanefa tsy afeniko anareo fa vaksiné efa vo matetika raha ny tenana izao. Vaksiné. Teto amin'ity fandaharana ity zany de napetraka foana ny hoe ny mpanao politika aok'izay. Aok'izay. Inona ny zavatra tafita ary tena hoe fandraisana goavana aloha tamin'ity ndray mitorako ity. De tsy fandraisana ho an'ny mpanao politika. Fa fandraisana avy amin'ny vahoaka mihitsy. Avy amin'ny tanora. Avy amin'ny tanora. Gen Z. Ry Baba, ry Clémence, ary Lily. Marina tokoa. Tena tsy mikonsultena ry zareo. Fa nilokiliana ve zany sa midika inona? Fa iverenako iny rehefa avy eo. Iverenako iny rehefa avy eo satria zava-dehibe loatra iny amin'ny fitohizan'ny raharaha sy ny zavatra mety hitranga. Zava-dehibe loatra iny amin'ny zavatra fitohizan'ny raharaha na ny zavatra mety hitranga satria mety misy epiphénomène hitranga. Satria ny dikany hoe ndraisan'ny miaramila amin'ny fitondrana de satria hoe any amin'ny miaramila mibasy. Kanefa misy miaramila hafa koa mety afaka hiaro an'ireto vahoaka reto hijoro hoe tsy izao kosa mifanarahana. Matonareo nitifitra anay, matonareo nanao an'izay any amin'ny vahoaka zany ny fitondrana. Fa tsy tokony ho alain'ny laitsany. Ary d'ailleurs rehefa mandeha zany le fampidiniana ao anatin'le le resaka ao, be de be mivoahilikiliky ao anatin'le izy hoe tsy mifampidiniana zao, tsy mifanapahana zao. Iverenako ino a. Fa parlons d'abord de la victoire, de la grande victoire de la population, de la jeunesse malgache, Gen Z. Cette victoire incarnée par ces jeunes-là, quoi qu'on dise, on a du mal à identifier, à mettre une image sur la victoire, sur l'accaparation de cette victoire par des hommes armés et militarisés
tena manahirana be mieritreritra an'izy a. Marina fa falitsika fa ça va vite revenir hoe tsy tiany le tanjony tsy omena anareo miaramila ne le fitondrano ça va vite revenir sur terre. Sur la table des négociations, amin'ny table des négociations, tsisy hitany jenjenda ary naisaka izy telo daty. Fa ahoana? Avay za ary nahoana ny latsahany hoe ity no mitondra? Ahoana ny geneziny io? Nanareo député raha mandeha milahatra ary à gauche avary tonga de misy fanapahana avany hoe ny député mipetraka mba hanambatambazana anareo, hanakonana amin'ny masonareo. Ninona zavatra mitranga de zao. Misy vice de forme sady misy vice de fond. Ny décret navoaka ny Andry Rajoelina mandrava ny assemblée nationale. Avaiza et de quel droit? Tsisy mifampidiniana taminy hoe iretsy na iretsy na iretsy de hoe ity no hitondra amin'ny fitondrana. Zay aloha zany zavatra anankiray tena zava-dehibe zay ary tena important zay satria on parle de la démocratie, on parle de la victoire de la rue par la légitimité populaire. Est-ce que celui qui prétend être à la tête de la nation actuellement, est-ce qu'il a été adoubé? Est-ce qu'il a été sollicité? Il a été applaudi tout simplement parce qu'il a favorisé la cause. Il faut faire la différence entre eux. Et il a été adoubé pour prendre le pouvoir. Non, personne n'a été adoubé, n'a été à favor. Non, c'est ça. Donc, io zany, ary tandremo fa ny zavatra an'io a, mefarany amin'ny akitifitifitra ny anaty camp hoe satria nareo miaramila manko rapida be amin'ny fampitifirana ity a. Ary tadio fa lasa kilalao, lasa ohatrany any amin'ny bande dessinée mifampitifitifotra am'izao. Samy manana kakay daholo nareo rehetrarehetra. Na izany anaty zany, zay le côté pile. Côté face, tsara ihany kosa mba milaza hoe iza mo colonel Michael. Le processus ça a été maladroit. Ça n'a rien à voir avec la personne. Maintenant, Jeanne, tenena zana iza le Michael. Le Michael lui, le colonel lui, Jeanne, dia chef de région ani Androui, tamin'ny andro n'Andriamatoa hihetra arme-piainana. Cela ne veut pas dire qu'il est HVM. Il a été nommé en tant que technicien, chef de région, izany. Rehefa lasa moa Andriamatoa hihetra arme-piainana, de tafiditra tao midinganiko le tantara satria manjary lava be. Tafiditra tao anatin'ny fiadidina ny fiarovana ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy. Ary avy tao izy no raha tsy diso ny renseignement na fitadiko no ohatrany hoe limogé na voatsoka. Efa tany amin'ny taona 2020 na 2023 no miprépare coup d'état izy. Ary efa nigadra tany Tsiafa no zay zavadray ary nitapahandrareo ny karamany. Zany hoe manana parcours na militant zany izy, ary izy raha filazan'ny olona zany de hoe entre guillemets zany filary io ny teneniko zany fa tsy zany miteny hoe tia tanindrazana ary mpiandry izy. Mpiandry izy. Zay zany ny côté pile. Fa ao anatin'ny zavadrehetra kosa nefa de zao.
Sara tadidinareo ny tantara tamin'izany andro hoe nanomboka ny tolona zay nilaza tamin'ny voaka malagasy tsy mety marika Ravalomanana io ny 2000 nanomboka 2003 ary soa ihany Saotran'Andriamanitra fa mamerina eto foana hoe za zay miteny aminareo tsy intéressé amina aka-toerana na aka-plasy na inona izy na inona. Fa rehefa tonga ny 2008 dia misy olona mipotra tapoka avany tsy ny tolona tsy malala an'izany hoe tolom-bahoaka ny tonga dia ohatran'ny autoroute be dia lasa n'le fitondrana satria il correspond à certains critères imposés tamin'izany andro zany hoe olona ohatran'izao 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 ohatran'izao. Dia ohatran'izay koa ty zavatra ty aty amin'ny dernier virage potra tapoka olona tsy fantatra hoe avaiza na avaiza. Fitindray zany manana parcours militant fa ty tsy mirépondre an'le critères rehetrarehetra zay tenenina sy napetraka. Inona zany mety zavatra hitranga rapitso? Mila miasa mafy, mila miady mafy. Za aloha personnellement tsy afeniko raha misy ny olona tokony ho faly am'izao oro zao dia zany tokony ho faly satria tafita le hoe tsy mpanao politika ny tokony ho eo. Aroako zay ny fadoreto mila rivo-baovao mihitsy Madagasikara. Dia io izy io tokony ampiana ve le tovolahy? Za zany manana honnête sady pragmatique zany hoe reto aby ny handicapiny C tia ny avantageny C. Ny olona tsy mahasahy miteny aizany zany parce que maintenant manko il va être vous êtes le meilleur tous les jours, jamais vous êtes le con zany io. Fa rehefa le con ianao dia iny takany nanaovan'ny SVM ny mamparan'ny président iny mivadika ny tsy mivadika daholo izy menakavy. Azonao zany normal koa araka niteneko anareo io mpanao politika io rehefa tena bien izy karazany dia jeu, rehefa ho faty izy dia no, ary rehefa hitany fa tena grave dia vo akipany amin'izay ianao. Dia inona zavatra ianao ve joker anao? Narino ny joker aloha, narino le tsy Christian zaka hoe manary joker le ry. Rehefa vita amin'izay vita manary joker tonga dia ny défense anao sy ny demi anao ary ny attaquant anao tonga dia aisako eo ambony terrain ary ny tena grave tsisy gôlina ntsony. Député ny représentativité anao sur le terrain. Karaha misy député 10 mamadika anao 20. Raha misy 10 na 10 fidèle aminao dia sacrifienao miaraka amin'le mpamadika ve? Normal be mibanda raha miteny avy tsy lelike ilako ny tena miso hita ohatran'ny tomariny any ny teny tafileo hoe ay alahy tena égoïste tokoa io izy io le io. Tena marina tokoa kaikôzinao rabaina fa izay tokoa ty président ety le aza kelany te hiaritra ohatra amin'izay efa intira lahy teneniny grave amin'ity ny baina dia zao mitapidiry le rikiro zay ny tomobile mbola lotoretiny iny. Misy vice de forme io afaza matahotra. Ary d'autant plus une fois nareo voté io empêchement io dia mivadika amin'ny force any aminareo député any amin'ny député ny tokony force amin'io fa tsy any amin'ny olona mandray pouvoir tapoka. Tsisy antony mihitsy ny tokony akarany député ary ambony ary hoe ameo place zay na ameo ifampidinika inona non. Raha te ifampidinika amin'ny député dia makeny amin'ny palais. Zay zany aloha matory ihany zany hoe ahoana ny fandehan'izany sy ny karana.
Ka izao eo amin'ny hoatsika vahoaka malagasy zany de zao. Za tsy miteny hoe miandro tsika. Fa zavatra tsapako sy henoko amitsika menanakavy dia ao mifaly hoe vita Andriamatoa Andry Rajoelina. Hoe vita. C'est une victoire. Et je vous dis bravo et merci. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Soyez vigilants. Ary mbola aza vonona ny afon'ny tolona. Satria ianao mety rapitry maraina maheno ianao verina moramora tao an-trano no nianina. Tonga indray ho nianina. De mifanjakana ery atapo miteny hoe fotoana amin'ny fihavanana zao sy mifampihavanana. Taty zay teniko zay. Fotoana amin'ny fihavanana zao sy mifampihavanana. Tsy mbola tokony ho fatin'ny tolona. Tsy tokony mbola hijanona ny tolona. Arao ny toromarika ataon'ny GNZ sy ny Baba Clémence Arlidy. Arao. Zavatra mba iriko ary tena fanindriko ry zareo. Miraisinareo ina. Ary rehefa misy dinika de tanterahana. Atao atsaka sy andavana. Tanareo tsara zay. Ndaisy ny olona eny am-panidinana. Eny am-panidinana. Amin'ny oratsam-pozina. Fa na izany na tsy zany tsy mbola tapotra ny ady. Satria amin'izao fotoan'izao de mare antro hoe zay tsy anaiky an'io. Ary eo anatin'ny tafika ihany zany. Ho avy koa zay. Maheno an'izany Zavatra nangatahany reto tanora reto. Zavatra nitedaviny reto tanora reto ao anatin'ny fiainana politika malagasy dia ny demokrasia. Dikan'izany fifampiresahana. Rehefa nandeha ny zavatra, matsiaro tena voahidika izy ireo. De andeha hoe ho tambatambazana ampidirina ao anaty gouvernemanta. Mazava be ny tenin'ny président Macron hoe attention izy. Lao alefako le izy. De raha tsika maheno mba tsy hisy ny ambiguïté ao anatin'le zavatra. Fa maly izy efa trapatrapa zany hoe aka fanjakana ireto miaramila ireto. De efa napita mety tsy de fanao reny fa lasa natao satria ampitaina amitsika menakavy ny zavatra miseho. Isan'le saotran'le madama aloha nandefan'le madama zay nandefan'le saosisy ino dizy teo saosisy kitoza va tena mba tsara le izy Bon, bref, tiako nareo miaino le intervention nataony Andriamatoa Emmanuel Macron iny satria tena iny tena nilaza ny zavatra hitranga, maly izy ny teny an'izy de nilaza ny zavatra mitranga androany. Ka tiako nareo miaino an'izay satria tsy mety le mifampandaingalainga ao anatin'le fanaovana le zavatra. Rasa azafady
misy am'le anamako tsy mandeha le izy fa mampagaga hoe maninona tsy mandeha. Tadio fa nisy maty, nisy naratra io tolo io. Dikan'izany tsy maintsy mba respectena ihany ny zavatra nitetavin'ireny olo reny hoe le mieux vivre ensemble. Mba misy fifampiarana ny zavatra atao, misy fifampiresahana ny zavatra atao. Fa ty zany de tikano tsy tikano, avy any ambadika any tsy fantatra hoe avaiza le izy, de tonga de tapaka hoe ianona, satria malasa saina maro ane izy. Allo tena tsorona aminareo zay, malasa saina maro le izy, fa tsy hoe tsy fitiavana. Hoe fa avaiza aby le bany ty no parachute tapaka avany. Ça n'enlève pas le fait hoe tsy honnête le izy teo. Comment il s'appelle les... Michael, tsy hany le resaka, fa mila zavatra kosa mba hoe dahoara mino fa tia ngamany andeha. Alefa reo olona zay dahoara mihaintsika. L'exfiltration du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus? Non, je confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel... Je pense qu'il est très important, pour ne pas dire très urgent, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, que on regarde la jeunesse de ces pays avec... faction militaire. Beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires. Mali défendent Zaïzi pour avertir. Il ne faut pas que ce mouvement-là soit récupéré par la sorte de DSA une. Tu mets mon cravate fidèle. Une très bonne chose, il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences. Par des factions militaires et des ingérences étrangères. Étrangères. Et donc là, je veux ici redire au nom de la France. Zay zany de izy. Zany hoe, maly de efa nisy natsapa zany alohan'ny nitrangan'ny zavatra androany, fa ho aisaka reto tanora reto, ary natao tohatra fiakarana fotsiny, ary misy manipulation à distance. Mbola tsy afaka matory nareo ry tanora, mbola tsy afaka mipetraka nareo. Ary mahafinaritra amin'ity zavatra ity de zao, tambatra ny député. Ary raha mitambatra ireo député ireo zany miaraka amin'ny tanora sy ny izy telo menada, ary tena mitambatra tena hoe amin'reto olona mijoro amin'izao fotoan'izao, sa hijoro hoe tena hiaro ny vahoaka marina. Ametraka an'izany atao hoe tena fanjakana tena tandalana, ifampidiniana.
Zay ny tena tsara. Ary zay ny tena idéal. Raha misy ny tokony ho faly ary tena faly déjà. Fa je retiens ma joie. Parce que sur le terrain, je sens une grosse manipulation. Je sens une grosse manipulation machiavélique. Ne me dites pas demain, oui. Tintinenzane no fleury. Izy raha matoa zay niteny tamiko amiko hoe mahafinaritra ao izy le hoe za koa izy mba te hanao prospectiviste ohatranao. J'ai dit, madame, c'est pas évident. Vous allez avoir beaucoup d'ennemis et beaucoup de gens qui seront là pour contester tout ce que vous dites. Parce que vous devez dire les choses qui ne plaisent pas aux gens à l'instant où vous devez le dire. Io za miteny an'izany zao dia ozy miandro misy miteny hoe miala fitoeran'andro so ihany efa miteny efa elabe tsy intéressé amina toeran'izany. De ry mahita tenenina foana. Ka tsy ao amin'le izy ary le iziko. Et aujourd'hui, ce soir, je vous dis, ça ne va pas s'arrêter là. Par contre, reto député reto zany manatinatiny reto, manaikinaiky amin'ny fizarana toerana. Je me contredis par rapport à ce que je dis. Hoe écartena tsy hoe écartena ny mpanao politika fa mba en slowdown zany e. Mba low profile plutôt ny mpanao politika zany ao anatin'le revy. Fa raha ohatra kosa mpanao politika zany tena mahita hoe ohatrany tena spoilen'le rony, ny akaparen'le rony tena ny saborden'le rony tena mpanodinana le victoire. Ohatrany mba tsy mety kosa le izy. Ohatrany tena hoe nataonareo tohatra fiakaranao fotsiny le tanora. Et c'est là où je sens personnellement, il y a une main machiavélique quelque part. Je n'ai pas envie de le dire, mais je sais d'où ça vient. De qui ça vient? Tenenareo zany hoe raha mampagaly ihany misy olona tokony hitsoaka dia mbola mitabataba hoe zao. Malasa saina. Rehefa tsy mahita hoe ohatrany tsy ampy, ohatrany hoe fiera tapan'izany tsika, ohatrany tsy ampy le izy e. Dia daholo eo manontany tena fa izy moa le olo ty tena tsisy malala. Hoay izy ny petraka daholo mifanontaniana hoe hoay izy ty zavatra ty. Ny vahoaka aloha tsy nangataka zany Mikael zany kosa. Aloha zavy zany tsy nangataka Mikael zany mihitsy ny vahoaka. Colonel Mikael. Non. Na i Lily Sandra nanetry tena hoe tsy zany tediavin'ireo vahoaka ireo. Ary isaorana ny Lily Sandra. Na i Rosy ara nanetry tena hoe tsy zany tediavin'ireo vahoaka ireo. Isaorana ny Rosy. Mahaleo ara nanetry tena hoe tsy zany tediavin'ireo vahoaka ireo. Isaorana amin'ny Mahaleo, Zokibe. Na ieny fa na ero Laratsiraka ary. Nanetry tena hoe tsy zany tediavin'ireo vahoaka ireo. Jereo hoe mijoro izy indraindray somary ao aoriana. Fa ty tonga avany misy bandy tonga dia ohatrany hoe tena tonga dia izy zany ny tompony. Tsy mety le zavatra fa fampidiniana reo samy miaramila ao. Tsy fantako moa inona ny zavatra niasa tany amin'ny HCC tany. Dia toto manera ny HCC zany tsy fiable raha ny HCC gasy. Dikan'izany il y a une main sans nom. Mais je le sais. Derrière tout ça. Ary ny olona matoa miteny hoe par des factions militaires, récupérées par des factions militaires.
de mystique, soit récupéré par des factions militaires pour mieux. Et ça, c'est une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Et donc... Miss Tolzan. Miss Anne. Tu me disais que Macron a une ingérence étrangère. Oui, mais il nous dit, oui. Il nous dit, voilà le danger que vous allez encourir. Et Fampanina, Zani, Piero Zani, papier hygiénique, beaucoup de papier hygiénique, ni ce n'est Zani. Sauf un train, Zani, Tixo, White, ni San. Vous n'êtes de temps, Zan, Piero Zan, Madagascar, de Nata, Stafar, notre Ramzao. Die Vietnam Zani. Bon, fanaovelombotsika, tena ilako tsy ny arivo fonako, fa andraso hoe manaova télétravail, zay hono ny any amin'ny chancellerie zany, raha bazoko fa naninona notsy noravanana assemblée nationale, fa mba ho équitable coco. Non, ny assemblée nationale la tsy tokony ho ravo zany e. Azo ravaina izy raha manaraka amin'ny procédure fa tsy misy vice de procédure le nataony André Rajel. Tu es notre Henri Kissinger, visionnaire et tacticien. Merci Hermano Libertal. Je ne prétends pas l'être, mais bon, je vous remercie. Aleo ny olona hiteny momba azy fa tsy filazan'olona. Rehefa tsy mety dia omeo vahaolana, omeo vahoakany hitsarany azy. Atao atandroy ahoana ny hitsarananao ramose. Mahagaga tokoa hoe ao amin'ny kapisady ve dia berevera. Sasa mba olona nalefa ny deba dia mody mitsoaka any Maurice. Maro ny tanora-mbola mivory atao amin'ny kapisady amin'izao. Fianon zany. Fa misy antony manokana ve Monsieur Fleury no tsy niantsona ny solotenan'ny GNZ tao amin'ny diniky ny kapisady sy ireo député fa totsy voantso zareo. Ka zay ny le teneniko hoe nilatsaka avy any an-danitra tany le ireo e. Tokony atao suggestion koa mba tokony ahena ny karamany député. Mbola tsy amin'izao zany ry olona. Vous êtes trop en avance. Zay ngambany. Iany ary. Fanao velomotsika. Aza misalasala mametraka fanontaniana amin'ny WhatsApp na amin'ny ino izy teo amin'ny Messenger. Fanao velomotsika manaova j'aime sy abonnement. Azadino manampy mifandaharatsika fa sao nareo mieritreritra hoe vita ny tolona dia nefa ny tolona mbola tsy vita. Tena miteny efa miteny anareo hoe ny olona vao niala tao dia nieritreritra izy tsy mbola niala akory dia efa nieritreritra izy plan A, plan B, plan C, plan D. Dia arakarak'izay zavatra miseho ny adapten'ny situation pour vous dire que hoe mety souffrir izy pendant 2-3 mois. Naka vacances ary atao. 4e mois izy miverina eo ohatrany naka vacances. Au nom ny fampiavana-pirenena. Dia dikan'izany tsy maty manota zany sy ny impunité mipetraka foana fa dia mety mihitsy ry malagasy mangalatra zany ao anatin'ny fiainam-pirenena fa rehefa côté amin'ny fanjakana ianao, côté amin'ny pouvoir ianao tsy very mihitsy. Raha tia ametraka ny tena ho tsara tatana isika dia tokony miala ny assemblée nationale malagasy. Tsy mety zany Anselme Rasamanana. Tsy maintsy ilaina ny assemblée mba ahafahana mametraka ny lalàna sy ny karazana na dia hoe tsy dia tena mety ary takina hiatrano zany. Eny ary veloma tokoa, veloma finaritra. Miala tsiny fa ty volombavako ty zany ny teneniko hoe tena tsy alako ty roa. Fa ao anatin'ny tolona aloha izy ho lava eo dia hitantsika mifandehana. Fa tsy mety le mamitaka vahoaka. Tena le vahoaka tsy malalinina dia lasa faly ary tena faly ary hoe
vity andro rajela aloha zany, vity andro rajela nefa lasa andro rajela zay. Tsy voafitaka le vahoaka, tsy azo tahana ny vahoaka. Tsy za aloha tsy manaiky azy. Hatreto dia aviako zay a. Ka raha pitso raha misy information na renseignement contredire an'izay dia manao fialatsiny officiel raha ary manao miakolpa mihitsy hoe mialatsiny tompoko fa diso aho zany hoe iriko zany mba misy miantso anao hoe diso anao monsieur Fleury sy anona fa zao no tena zavatra mitranga tao, zay no tena tao fa raha ny zavatra henoko avy aminareo saminareo ao dia hoe zay tsy nalala an'io fa zay voafitaka tary, ianona lasa tary, kaizalahy nakary dia naka an'le izy teo Analakely teo amin'ny 13 mai dia tonga dia fa hoe ohatran'ny hoe nekena teo le izy dia lasa zalahy nanao an'le izy sy ny karazana. Zany hoe nisy akamitaka ihany zany tao anatin'ny dinidinika miafina ny hoe ianona nomena an'ity, ianona nomena an'ity, tsy maromaro koa ny tsy nanatrika ary tsy niarana nanapa-kevitra tamin'izany dia zany zavatra zany tsy mety ihany koa satria raha tadiditsika tamin'ny eritrereto nefa na tamin'ny andron'ny Ramanantsoa raha directoire militaire anaky oui fantako madame Vania hoe niona dia nenon'le rito fotsiny zay ozy izy dia tsy fantatra hoe ahoana foatran'le rindray no mihaino anay nefa ny tokony izay no mihaino azy. Zay ny tenin'ny tanora. Ohatran'ny le rindray no tena hoe tompony ozy anatin'le izy ka aloha azava le izy a. Veloma mahafinaritra mandram-piainana tompoko a. Veloma.